rehefa malala ao amin'ny tompo sotra an'Andriamanitra sika fatratr'izao takarivo izao indray anomboka ny fotoantsika ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alatsinainy 3 martsa 2024 alatsinainy faharoa amin'ny herinandro masina hibanjinantsika ny lohahevitra mahafoy ny zavatra rehetra izay manaraka ny tompo araka ny marka 10:20.
ndeha hisaotra sy hideran'andriamanitra isika amin'ny famakinan'ny salamo fafito amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra eo am-pitsanganana nanaovantsika izany a dia toizana amin'ny hira ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka fiaonana sy fiderana. Raika amin'ny fitopolo amby zato FFPM iaraka maki ny salamo tsika amin'ny anaran'ny tompo. Ny tompo ny fahazavako sy famonjena ahy, izy no dahorako. Ny tompo ny fiarovana mahafoan'ny aiko, izy anao vitako. Raha manantona ihinana ny ratsy fanahy izay fahavaloko sy rafilahako, dia izy ihany no tafitohina kalafo. Na dia misy ady miatra amiko aza, dia atoky ihany aho. Zavatra iray no angatahiko tamin'ny tompo, izany no tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'ny tompo amin'ny andro rehetra iainako. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra Jesosy mpanjaka malaza.
hivavaka isika. Tombo Andriamanitra io, misaotra sy midera ary mankalaza anao izahay. Misaotra fa Andriamanitra tianay tokoa ianao ary misaotra noho ny amin'izao alatsinainy masina nomezanao anay izao alatsinainy masina izao izay fotoana ahatserovana tokoa ny nanomezanao ny zanakao lahatokana ho famonjenanay ary koa anarahanay ny lalan'ny azo fijaliana atsapahanay izay ny aretan'i Jesosy Kristy, ny mangidy izay ny aretan'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra ny amin'izany fitiavan-dalina atolotra ho anay izany. Manoloan'izany fahatsaranao izany anefa Tompo dia mahatsapa fa tsy tanteraka izahay. Isan'andro izahay mantsy dia manoty eo anatrehanao na amin'ny eritreritra, na amin'ny vava, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fijerinay. Izay zavatra rehetra ataonay dia ota eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ary mamelà ny elokay Tompo noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay maty nisolo voana ho famonjenanay. Ankehitriny raha hanomboka izao fanompoam-pivavahana izao izay Tompo dia mbola mangataka aminao izay hamasino izay rehetra eto ary mitarianay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka mba hataovy tafahoana tanteraka aminao izay amin'ny alalan'ny hira sy ny vavaka sy ny toroteny an-tsehatra izay ataonay rehefa avy eo. Dia tahiry hatreo feno izao fotoana izao mba ho voninahitra ao izay rehetra ataonay eto. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Izao dia tonga eo fotoana ienoantsika ny tenin'Andriamanitra angatahana ny tompony anjara anatony ity. Mialohan'izany dia atao ny hira fanazava. Alohan'ny hamakitsika ny teny soratra masina dia mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toso mandrakizay io, ny teninao ny fahazavana ilainay amin'ny fiainanay. Omeo anay izany amin'ny alalan'ny famakiana ireo soratra masina ireo. Mitenena aminay ianao, azo sokafo ny sainay handre ny fahendrenao. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Amen. Ny teny soratra masina izay voatokana ao antsika amin'izao alatsinainy izao dia hita ao amin'ny Marka toko 10. Filazantsara ny Marka toko 10 mitomboka amin'ny 7:70 ka hatramin'ny 4:30. Marka 10:17-34. Rehefa hita dia voakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny namaliany Jesosy ny fanontanian'ny mpanan-karena anankiray sy ny resaka nataony tamin'ny mpianany rehefa lasa rahalehilahy. Ary noho ny vao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray ny hazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe: mpampianatra tsara ô, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy: nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe: aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy: mpampianatra ô, izany rehetra izany
eo notandremako atsy ny fony ao mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra ny an-danitra ianao ary avy anaraka ahy. Dia nanjomona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nidina nijery nanodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manao ahoana ny asarotsy nidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe anaka, manao ahoana ny asarotsy nidiran'ny matokony harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjony indrindra izy ka nanao taminy hoe izy indray aza ny hovonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary hoy Petera taminy, indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany no ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato heny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba mifanenjehana, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany. Ny nilazany Jesosy fa ny telony ny aretany. Ary Jesosy sy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema. Ary Jesosy nandeha eo alohany, dia gaga ny mpianany, ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny 12 lahy indray izy dia nilaza tamin'izay efa anjo azy, ka nanao hoe indro miakatra ho an'i Jerosalema isika, ary ny zanak'olona natolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanora-dalàna, ary ho ilohina ho faty izy ka atolony amin'ny jetilisa. Ary anao azy ho fiomezana ireny sy androra azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy. Fa rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Melohan'ny andrenesantsika ny tonokiran-tsehatra, ny toro-teny an-tsehatra, dia eo ampisanganana anaovantsika ny hira fahaenina amby 20 sy 20. Tompo mba te eo. Mahazo toerantsika tokoa. Izao dia tonga eo amin'ny tantara-tsehatra izay atolotry ny SVK
sy ny sampana fivoazana dia mihaino finaritra tompoko. Natao Getsemani. Alina ny andro. Alina ny andro, alina hafa noho ny alina rehetra ho an'i Jesosy ny mpianana. Alina feno zavatra tsy fantatra, fanahina sy tebiteby angamba. Alina tao Getsemani. Fasika ngefa mpakaty e. Marina izany fa ohatran'ny saingy ohatran'ny hafahafa ny androandroany ka sa tsy ilana eo. Indray mampanay anao dia tena. Dia nio zavanitranga nanomboka tamin'ny alahady fony niakatra teo Jerosalema isika. Nompiana toy ny mpanjaka Jesosy tena niseho mahamesy zanaky Davida azy. Dia mihevitra avy ianareo fa anaiky izany ny Romanina. Dia hipetra-potsiny koa ve ny fariseo sy ireo mpanoran-dalàna eto amintsika ho ianareo? Asa tena tsy mitsitsy tenenany tamin'izareo mihitsy ny tompo hoy izy hoe loza nareo mpanoran-dalàna sy fariseo. Fa ny nandroana mpivarotra teo amin'ny kianjan'ny tempoly ve dia tsy handrisy fanantenana sy nalasan'ireo voromailala? Tsy maintsy tenenina kosa aloha marina fitoeram-pivavahana ny tempoly fa tsy hoe fitoeram-pivarotana. Eny e, fa tezitra ny olona na izany aza. Ka mety ampidi-dozantsika ve izany? Eny, tena mety ampidi-doza. Arono ahy ary nakaizy Jodasy teo. Nahoana izy ny tsy miaraka amintsika? Totrany hoe nirahana izy gamba lasa mividy izay ilaintsika amin'ny Pasika. Izy mantsy no mitana ny kitapitsika. Izao dia tsy izany kosa ny azy e. Dia nio tsara teo am-pihinanantsika dia natolotro ny tompo azy ilay sombon'ilay mofo. Lazain'i Jesosy anefa fa izay omena an'iny no hamadika azy. Oe, dia Jodasy izany no hamadika antsika? Amin'ny fomba ahoana? Mety raha tetika amin'ny olona izy. Andray
ireo mantsy efa sorenana avy satria nokinian'ny tompo hoe mpampianatra diso sady miatsara velatsy. Ianareo ve tsy namarika fa no misy taona ny sakafo paska tsy azoko tsara ny tompo no manambara hoe ny divay ny rany ny mofo ny tenany. Ka izany ve mampatahotra anao ry Petera? Ary ataonao inona moa ny sabatra iny? Hoy izy ange fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izay koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manatsambatra ary izay manatsambatra dia aoka hivarotra ny lambany ka hividy. Noho izany netiko ity sabatra ity. Ka mety misy ilaina azy zany iny aty? Eny, mety misy ilaina azy ihany. Tompo, nahoana moa ianao no tsy miteny? Efa eto Getsemane isika, toerana falehantsika matetika mba hibombavaka. Tonga eto tokoa isika izao, mangororo ny fanahiko. Fa inona ny mampanay ianao ry tompo? Efa voalazako taminareo hoe tonga ny ora ary ny zanak'olona tsy maintsy handeha arak'izay nanoratana azy. Inona ary izany no tokony ataontsika? Hivavaka mba hanovery amin'ny ray hiatrehana ny ady. Eny tompoko, indreto ary izahay. Zao ary no ataontsika. Petera, atsofoka koa i Jakoba sy Jona. Aiza izy teo? Ary izay sisa tompoko inona nataonay izany? Izahay dia andeha hitanila kely hivavaka, fa ianareo kosa aleonareo mijanona eto ihany. Miareta to sy mivavaha ianareo mba tsy diranareo amin'ny fakapanahy, satria mety ihany ny nofo fa ny fanahy tsy manan-kery. Andaontsika efatra mirahalahy vavaka. Ety ihany izany sika no miandry zareo lasa teo ireny. Ie, izay no tenenin'ny tompo teo ka petra eto mandra-pivavaka. Andao ary sika hivavaka e. Andao ary e, petra daholo, andao anao faribolana. Dia hipetraka anao faribolana izany tsika. Fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, ka mitoereto ianareo dia miaritory amiko. Eny ary tompoko. Andeha isika andohalika hivavaka. Dawary. Aba, raiko, ny zavatra rehetra dia hainao. Esory amiko ty kapoaka ty, nefa tsy ny sitrapoka ny eno atao, fa ny anao. Raiko, esory amiko ty kapoaka ty, nefa tsy ny sitrapoka ny eno atao, fa ny anao. Totsemboka be ianao? Ie, ohatra tetetony raha mihitsy. Orsy malahelo toy izy ny vavaka. Eny tompo.
sorireriraiko tikapoaka mangidy fareraka ny ako nefiza tsy te ifidiny sitraka rirako zay tianao atao ekeny foko sy ny saikirako atao ane ny sitraka. Or Petera dia tsy mahazaka ny miary tory amiko na dia oraray monja azy ianareo miary atatory ianareo ary mivavaha mba tsy diranareo amin'ny fakapanahy satria mety ihany ho any nofo fa ny fanahy tsy manan-kery. Tsy azo esorony tsy maintsy sotroina ny kapoaka mangidy. Izany ve tompo no valom-bavakazonao? Dia ahoana izany atao? Tompo, andeha angatakafo any an-danitra, andevina izay hitady anisy ratsy antsika. Ka izay fomba mahery izay ho any ny antony nanomezako anareo amin'ny rahalahy ny anaram-bositra hoe Boanarjesy mirehidrehitra toy ny zanabaratra. Zaho kosa lefa lova ihany mianatra amin'ity azo tiako na mivavaliko aza. Aleo hivavaka isika, hivavaka misimisy kokoa hatrany. Aleo ary izao nanomboka azy tompo ianao no Andriamanitra dia Andriamanitra velona ka vonjeo izahay ho afaka amin'ny ity ora ity. Raiko, raha tsy azo esorina ity kapoaka ity fa tsy maintsy sotroiko dia aoka ny sitraponao no atao. Matory ianareo? Ka somary navesatra be masoko tompoko. Dia atory Za tena feno alahelo be ka mila rendriko ny toromaso mihitsy. Mbola matory andro ve ianareo ka miala sasatra? Indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Ohatrany mandre olona mirodorodo miazakazaka be zany fa nareo tsy maheno. Iza koa maheno ireny tonga tampoka ny vahoaka. Zareo misy vahoaka marobe tonga avany. Tena mitondra sabatra zareo olona zany olona zany mitondra langilangy. Aiza
tapitra ny fizarana voalohany sy faharoa. Amin'ny alarobia indray ny toy fizarana fahatelo sy fahefatra. Izay ataon'ny SLK sy ny sampana zava-maneno fa mbola miaraka amin'ny SVK ihany koa. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny aritra fahoriana mila tsy ho zakan'olombelona ny tompontsika noho ny fitiavany antsika. Raha miverina kely mialohan'ny tantara ny ainantsika teo isika, araka ny marika 10 dia niaona tamin'ny mpanankarena lehilahy anankiray Jesosy. Tanora sady manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina, nefa kosa tena mpanaja ny lalàny Jiosy amin'ny maha-Jiosy azy. Dia nametraka ny fanontaniana izy. Rehefa niankohoka teo anoloan'i Jesosy ka nanao hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Zavatra anankiray isarenan'ny saintsika ry havana dia izao hoe tsy misy olombelona mandohalika eo anatrehan'ny olona fa eo anatrehan'Andriamanitra ihany. Zavatra anankiray mahafinaritra no nahatakarany'ity tovolahy ity hoe ity mpampianatra ity dia mpampianatra tsara. Ary nandohalika teo anatriny izy dia ahoana hozy Jesosy? Nahoana aho no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Mitaona ny saintsika ry havako, mitaona ny saintsika fa io lehilahy io amin'ny maha olombelona azy dia nitady ilay tena hany fiainana tsy ampy tao aminy, ary nahafantatra izy araky ny asan'i Jesosy fa ity tokoa ilay tena mpampianatra tsara hoy izy, ary nametraka ny fanontaniana. Amin'ny maha olombelona sady Andriamanitra an'i Jesosy dia nazavainy tsara fa tsy misy olombelona tsara, iray ihany ny tsara dia tsy iza fa Andriamanitra. Dia nampitodika ny sainy Jesosy hoe fantatrao ve ny didy verina any amin'ny lalàna, aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao, dia ahoana hozy? Zany rehetra zany efa tanterako hatramin'izaho mbola kely. Dia ahoana ny manaraka? Ary Jesosy dia tia azy. Tia ny olombelona Jesosy ry havana. Ary zany no anton'izao herinandro masina izao andinihantsika tena ny amin'ny lalany azo fijaliana izay nasehontsika an-tsary fohy. Fa raha niainana an'izany fiainana tamin'ny andron'i Jesosy, niainany an'izany zavatra sarotra sy mafy izany dia mahavaky fo. Tamin'ny fotoan'andro fony mbola kelikely izay nivoaka ny filma iny hoe Jésus de Nazareth. Ny zavatra anankiray tsapa ry havana izao, nitomany ny olona tao anatin'ilay salle de cinéma. Zavatra tsy dia mbola fahitako izany. Zara gaga hoe fa maninona moa, ahoana moa izany? Tsy ny olona pino ihany nijery an'io film io fa misy olona maro samihafa. Fa izay ny zavatra tena nanaitra izany, hisarina ny saintsika hoe ny fitiavany io Jesosy io. Ary tia ny olombelona rehetra izy, ao anatin'izany tia tanora fanahy ity. Dia izao nefa io Andriamanitra io dia nametraka azy hoe diso zavatra ray loha ianao izy izy. Amidio ny fanananao rehetra, omeo ny malahelo, anana rakitra ny an-danitra anao, ary avy anaraka. Dia ahoana ozy nivaky teny? Nalahelo tarehy izy ka lasa satria nanana fananana be. Izao zavatra izao nisarena saintsika voalohany. Nahatanteraka ny lalàn'i Mosesy io tovolahy io. Saingy kosa misy zavatra ray tena dininy dia ny ao amin'ny Deutéronomie 9:15 nambaran'i Jesosy io. Izany no didy lehibe indrindra ny didy rehetra verina tamin'io Deutéronomie io Jesosy. Ahoana izy? Tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra.
ary nampiany koa hoe tiavana manao tahaka ny tenanao. Zany hoe raha laza io olona io, molombelona io, fa natanteraka ny zavatra rehetra, dia diso zavatra ray loha izy. Satria ilay fananana izay nomeny Jesosy azy, nomeny Tompo azy, io no nataony zava-dehibe indrindra mihoatra no ilay Jesosy tonga teo aminy. Io tenin'Andriamanitra io riavako rehefa mitaonantsika dia tokony manatanteraka isika. Tenin'Andriamanitra, ilay tompony tompo, mpanjakany mpanjaka no miteny aminao. Amidiona ny fanananao omeo malahelo, ananarakitra anao, avy anaraka. Raha nijanona fotsiny teo manko ilay izy hoe midio ny fanananao dia ianao zany no tanteraka. Fa nazavainy mihitsy hoe hananarakitra ianao any an-danitra anao, mbola mihoatra no eritreretinao io anananao io, ary indrindra avy anaraka. Mitaona antsika io tompo io, mitaona antsika izy androany. Avelao zay zavatra rehetra mety mbola manakona anao, tsy ahitanao an'io Andriamanitra io. Mbola miteny mangina izy, mibitsika tia antsika izy, nefa kosa mahagaga ary mampalahelo, mety mahazo antsika izany, fa misy zavatra mbola ataontsika lehibe noho io Andriamanitra io. Dia ny zavatra anankiray, misy moa zany ny atao hoe adevitra kely hoe ahoana moa zany fa izy indray no vonjena, satria ny olona rehetra dia naiky fa teo amin'ny fiarahamonina tsy nanantsiny io lehilahy io. Dia ahoana hozy ny tompo? Zay zavatra tsy hain'ny olona hain'Andriamanitra. Fa inona io hain'Andriamanitra io? Zavatra anankiroa ry havana tsara ho tadidintsika, izay tsy ho vitan'ny olombelona, satria mpahanota avokoa izy rehetra amin'ny mahanofa, ka tsy misy afaka ahazo ny fiainana mandrakizay raha amin'ny alalan'ny maha-olombelona nantongavanao. Dia ahoana hozy izy Jesosy? Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, satria ny herin'Andriamanitra no maharina ny zavatra rehetra ary manavao ny zavatra rehetra. Ray izay, faharoa, ny fahasoavan'Andriamanitra. La grâce de Dieu et la puissance de Dieu à travers sa parole. Zavatra tena mahafinaritra ravina. Raha tany amin'izay kabentsika dia izay mihitsy herin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra tonga nofo io, i Jesosy io, isaritana ny saintsika androany, fa mahay ny zavatra rehetra izy. Fa meteza anaiky ny teniny amin'ny alalan'ny fanamasin'Andriamanitra. Dia ny teny ary ny mpianatra, inona zany no ho azonay? Dia mbola namafisin'i Jesosy io, hoe na dia amin'izao fiainana izao aza dia tsy ho diso anjara izay manaiky, izay mankatoa io tenin'Andriamanitra io, tsy ho diso anjara. Ary indrindra ilay fiainana mandrakizay no valim-potio omeny Tompo azy. Raha mampianatra, hitantsika ny mpianatra, Petera zany ilay tompoko nanambady aman-janaka, nanana ny asany, nanana ny maizy azy, ny fiarahamonina nipetrahany, fa izao navelany zany rehefa niantso azy Jesosy. Ary ohatr'izay koa ireo mpianatra hitantsika ireo, navelany zany noho ny amin'ny Tompo, satria fantany fa io tokoa nilay Mesian'Andriamanitra araka ny fanambaran'ny fanamasina nanazava azy. Asa amintsika reto Tompoko, inona no mba tena foitsika raha androany ary Jesosy miteny aminao, avy manara entintsika andiniatena amin'izao herinandro masina zao. Miantso ny Tompo, miantso anao, miantso atsika izy. Na inona toerana misy atsika, na manao ny tenantsika ao mahavita ny zavatra rehetra tsika araka ilay tovolahy teo, na amin'ny toerantsika, na amin'ny fiangonana, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny zavatra rehetra, dia tadidio tsara fa tsy misy afaka miditra amin'io vavahady fiainana mandrakizay io raha tsy mahazo ny alalana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo, izay omeny maimai-poana amin'ny izao andro herinandro masina izao. Dia zavatra anankiray nefa tsarovy tsara, ny manaraka ny Tompo dia iny le tantara natao kely sombony teo iny, mbola ho avy koa ny amin'ny alarobia. Intelo ny tenenany azy fa ny zanak'olona ozy izy tsy maintsy atolotra eo anatiny eo an-tanàn'ny mpanota, hororany, voalaza zavatra be dia be mihitsy, hambaniny, ataony tsinotsinona, ho kapohany, ho vonoiny. Midika amintsika izany fa io lalany azo fijaliana io nefa ny fisatarana lay voninahitra Andriamanitra omeny atsika. Mandalo amin'io fanetreteny io, mandalo amin'ny fiovam-po io,
mandalo amin'io fiaretana ny amin'ny tompo io ny zavatra rehetra raha te azo ilay fiainana mandrakizay ianao. Dia toy ny tompo ihany ry havana, izy aza ny enjehana, izy ara nororana, izy ara nambaniana, nefa tenin'Andriamanitra. Maika moa fa itsika izay olombelona ihany, nefa kosa aza matahotra ozy izy fa izy no mandeha oloha. Raha namaky tsara ilay tantara teo tsika amin'ny fiafarany, Jesosy no ny alom-pianana, fa tsy izy tsy toy ny amin'izao fotoan'izao hoe mandehana nareo dia hita eo dia mba manaraka eo fa tena milalana Jesosy amin'ny zavatra rehetra, satria tena iraka nakatoaviny teo amin'ny rainy ny lalany azo fijaliana ho famonjenantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika tsy hakanavaka kosa izay mandray ny antso androany, avy anaraka atolorin'ny tompo ny fonao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana filazan-draharaha tsika izao. Asa raha efa vonona ny tompony anjara. Dia mbola miarabantsika indray amin'ity andro alatsinainy, andro voalohany amin'ny herinandro masina, iarahantsika ity. Tsy dia misy zavatra maro ambara fa ny fandaharam-potoanantsika manaraka zany dia mitohy ho an'ny rahampitso amin'ny fitora sasany hatrany sika no miditra ho amin'ny rahampitso zany araka ny hitantsika eo amin'ny fafana ny sekoly alahady, ny STK sy ny tily no hitarika antsika ho amin'izany. Ny alarobia kosa dia ny SLK sy ny SZM, ary ny lakamisy dia fanompoam-pivavahana misy fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny zoma dia misy ny antsapana iarahantsika amin'ny antoko-pihira amafy, ary ny alahady izay andro paska dia miditra amin'ny 10 ora isika. Dia aoka samy homana ao amin'izay, ary tsy adinontsika ny alatsinainy lundi de Pâques, misy ny fitsangatsanganana izay ho tanterahina any amin'ny lac de Peyrolle ka amin'ny 12 ora sasany ny fotoanantsika any. Dia misy filazana kely avy amin'ny sampana fifoazana. Ny amin'ny asabotsy izao dia tsy misy ny fotoam-bavaka zany arahany asa sy fampaherezana, toy izany koa ny 27 ny volana avril izay misy ny journée récréative ny SVK izay ho tanterahana eto amintsika. Dia aoka isika hitondra mibavaka hatrany ny fotoana rehetra, ary hiomanao ihany koa amin'izay rehetra manandrivy antsika tsirairay avy. Misaotra tompoko. Izao dia manao ny anjarany ny tompony anjara amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana. Fiangaviana mba hiakatra ety ny tompony anjara. Mbola ary vavaka tsika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy Tompo, raha afaka mahatsiaro ny andro izay nitondranao ny hotanay, namelanao ny elokay, izay lalana idiranay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ho azonay akory izany, tsy tsapanay, fa ianao mahafantatra ny asaro-bidiny izany, ary dia izany ny isaoranay anao
satria hitan'izay tsy nitady tokoa ianao ary azo an'izay tsy naniry no ny asan'ny fanainao masina izay tia hamonjy anay very satria raha tsy mandray izany famonjenao izany tokoa izahay dia fantatra ny hafaranay fa ho any amin'ny fahaverezana mandraikizay. Aza atao mandalo fotsiny amin'ny fiainanay ny fankalazana ny herinandro masina izay nitondranao no tanay. Aza atao ho zavatra mandalo fotsiny aminay izany nanombohana anao teo amin'ny azo fijaliana izany, satria fitiavana nasehonao tao anatin'izany. Dia mampianara anay hanana fitiavana tahaka anao ihany koa amin'ny zavatra rehetra. Mahatsiaro ambavaka izahay, izay tsirairay avy izay tonga eto handray izany fahasoavanao izany, ny tsirairay avy ihany koa amin'ny toerana izay misy azy handray ihany koa ny famelan-keloka avy aminao, ny marary amin'ny toerana izay misy azy diso-trano, ny manana olana ianao ny hamany olana. Ity fiangonana ity dia apetrakay aminao mba ianao no hanafana ny fononay tsirairay avy ho feno fiderananao, ho feno fibebahana ary ho feno fanoloran-tena feno tanteraka ho anao. Tondram-bavaka izahay ho an'izao tontolo izao izay ao anatin'ny ady tanteraka. Ianao ny hamindra fo, ianao ny hamela heloka, ianao ny hanome fitiavana, ny mpitondra firenena rehetra. Io ny asan'ny fiangonana. Ianao Jesosy no hitaridalana n'olon-tsaina, ny tompona andraikitra sy ny tompona anjara tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovanay izany vavaka izany, ary mbola farananay mivavaka nampianaranao manao hoe rainay izany an-danitra, amasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, eo anay izay nasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandraikizay. Amen. Saotra ny tompontsika fatateraka somatsara ny fotoanandroany. Melohan'ny andrenesantsika ny tsodrano izay entin'ny Ray aman-dreny mpitandrina dia ataontsika mpisanganana ny hira faharoa amby telopolo FFPM 2 sy 300. Miara-mitsangantsika. Milohany andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano dia fa nampy ny vaovao kely fotsiny satria ao anatin'ny herinandro masina tsika dia amin'ny zomatsy misy mpazapa Bibla. Toy izany koa ny catéchumène sy ny sekolelady izay manamafy an'izany ny monitrice etsy tsy misy catéchumène koa satria ny fanompoam-pivavahana manomboka amby 10 zany amin'ny rady. Niretsika teo dia miveriberina ny teny hoe lalan'ny azo fijaliana. Izany lalan'izany dia nitiavin'ny tompo hatramin'ny farany na dia mafy azy, ary efa nilalovany ilay izy dia tia miainantsika amin'izao herinandro masina izao. Koa andeha amin'izany tsika ankehitriny amin'ilay lalana izay efa nitiavin'i Jesosy Kristy teo alohantsika.
noho izany aza matahotra anaraka an' jesosy na dia sarotra aza zany lalany zany mazany na dia sarotra izany dia aza matahotra satria miaraka amintsika mandrakariva izy ingane ny tompo anome antsika herim-po afahantsika manohy izany lalana sarotra izany ingane izy anome antsika fiadanana ao anatin'ny fitsapana indraindray zay mivaivay ary ingane koa izy anome antsika fifaliana amin'ny fanarahana azy ary ny fahasoavan'Andriamanitra ray ny fitiavan'i Jesosy Kristy ary ny herin'ny fanahy masina ne ho amintsika ho anio ary mandrakizay. Juste un petit mot en français, nous avons entendu le mot chemin répété plusieurs fois. Le chemin de la croix au sens souffrance, au sens crucifixion, au sens mort, pas croix au sens qu'on entend souvent, c'est comme une sorte de bois, mais ça représente tout ce que le Christ a enduré pour nous sauver, pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés. Et voilà en fait le chemin de croix que nous essayons de vivre en cette semaine sainte. Donc Jésus nous invite tous à emprunter ce chemin, à aller sur le chemin qu'il a déjà ouvert devant nous. N'ayez pas peur de le suivre, même lorsque son chemin semble exigeant, car il marche avec nous comme il l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous donne le courage de continuer. Que le Seigneur vous donne la paix dans les épreuves et la joie de lui appartenir. Et que la grâce de Dieu, le Père, l'amour de Jésus-Christ et la force du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui et chaque jour. Amen. Bonne semaine sainte à toutes et à tous. Tapitra zany famondrafan'ny fiangonana dia rapitso indray zany misy zavatra iadiny kely azafady misaotra fa ny sampana misy sampana zany ankoatra ny SVK sy ny fifoazana misy ny SLK koa namelona ny tantara iny dia misy koa ny STK dia misaotra antsika rehetrarehetra zany izay nandray anjara dia mazotoa daholo dia tongavandray tory rapitso ravakapitso mandra-pahavin'ny farany herinandro antsy anako fa dia mirafitsika zany dia tahiny tompo daholo reto ahaka saritsika sahoana